Ao anatin'ny fanatratrarana ny tanjona ny ananan'ny malagasy zo amin'ny fananana tany marim-potitra sy ampianana ny olona ny ady tany. Manao ny ezaka rehetra ny fitondram-panjakana malagasy amin'ny alalan'ny ministera ny fanajarianany tany, ny toeram-ponenana ary ny asa vaventy, ny ananan'ny malagasy ny taratasy sy manamarina fa azo marina ny tany amin'ny alalan'ny karatany sy ny titra. Tamin'ity androany ity, ireo mponina tao amin'ny commune ambanivohitra Lakamiskely ao amin'ny distrikana Rivonimamy no nisitraka ny fizarana karatany izay natrehiny ministra tompon'andraikitra Ajo Andriananarivelo. Ny amin'ity taona 2024 ity no enjehana dia mioratsy diso eo amin'ny 5,000 sy 3 alina sy ray hetsy eo. Amintsika miteny izao efa mahatratra 5 alina ny karatany efa vita fa ny ambiny dia hoe zana mandrapatonga ny farany taona. Io tsy resaka isa no enjehantsika eto ary zay mahasarotiny ny fitondram-panjakana. Tsy hoe tsy maintsy 2 tapitrisa no enjehana na 3 tapitrisa na 4 tapitrisa fa ny tena ahafahantsika avoaka malagasy ahafahantsika tatsaha manana taratasy marina ary indrindra taratasy ahafahantsika mizaka ny zoantsika amin'ireny tany ambolentsika ireny. Manodidina ny 2 tapitrisa ny karatany hozaraina manerana ny nosy hatramin'ny taona 2020 sy 2020 raha nambara ny mpandrindra nasionaly ny tetikasa Kazef na ny croissance agricole et de sécurisation foncière. Dia any amin'ny 2 tapitrisa ny certificat foncier karatany hozaraina eto Madagasikara hatramin'ny 2020 sy 2020 ka ny anjarana Lakamiskely dia ray alina hatramin'ny taona 2020 sy 2020 no izarana ray alina ka efa-jato sy 20 mahery kely eo ny isan'ny certificat foncier izay hozaraina sy efa vita hatreto ka ny mpiara-mombonantoka moa zany dia amin'izao X2 no miasa ty amin'ny faritra fokotany 5 no izarana ny certificat foncier ray alina eto amin'ny faritra eto amin'ny commune Lakamiskely. Manoloana ny filazana fa lafo ny sara ny takiany ireo tompon'andraikitry ny fananantany amin'ny fitsiriana sy fanoratana ireo tany amin'ny tompony, nanambara ny ministra fa eny fotony no mamaritra ny saran'izy ireny fa tsy ny ministera fohy be ary tsy tokony isy ny fanararaotana amin'izany. Mikasika an'ilay fangatahana nolazainy Andriamatoa Solombavam-bahoaka teo hojerena miaraka amin'ny mpiara-miasa rehetrarehetra ny vola aloha fa raha mikasika ny karatany manokana sy ny ministera no manapaka ny vola tokony ho aloha fa isika dia fotony ety nareo be ny tanàna ny mpanolo-tsaina. Zay Andriamatoa Solombavam-bahoaka ny vola aloha amin'iny ka mba miangavy zany zay mapetraka any amin'ny vahoaka indray Andriamatoa sy Ramatoa be ny tanàna isany mba ataovy amin'izay tena rariny zany zay izy mba ahafahany voaka tsirairay avy misitraka anio karatany io. Taorian'ny fizarana ireo karatany nitoy tamin'ny fitokanana fototra fitrasa ny fotoana teto amin'ny commune Lakamiskely, district ana Rivonimamy.